Fombiazana tanteraka izay kosa raha fehezina amin'ny teny indray-mbava ny hetsika fetiny taberina kely izay nitanterahany zareo avy eo amin'ny fiangonana Rema satria dia tonga maro ireo vahiny nasaina. Feno ivoka ary nitorajovo tanteraka ny Rema Stadium Ambatolampy nandritra ilay hetsika goavana fetiny taberina kely izay nitanterahany fiangonana Rema eto Madagasikara. Vahiny manakaja maro sy vily sy miaramila ary vahoakan'Arivo no namaly ny fanasan'izy ireo. Nandritra io fotoana io nanosorana sy nanokanana ireo pastera sy mpitory filazantsara vaovao avy eo amin'ity fiangonana ity. Raha io mifanafony zavatra rehetra ireo ka nanapa-kevitra nanaladia Amtiamoanti dia mijoro izay misolo tegnanao ametraka ny tananay eo ambony loman'ireo ho famantarana fa manositra azy amin'ny fampona izay niantsonao azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy ihany koa ireo tanora mpihira sy artista avy eo amin'ity fiangonana ity no nanafana ny fotoana. Araka ny nambaran'ny apôstôly Mikael Daniel, filoha nasionaly fiangonana Rema eto Madagasikara, dia voasolo tena teto avokoa ireo fiangonana Rema rehetra manerana ny nosy izay efa mahatratra arivo. Nilaza ity tompon'andraikitra ity fa amin'ny taona 2014 no anatanterahana eto Antananarivo ny fianamben'ny tanora Rema rehetra eto Madagasikara. Mbola mitohy mandritra ity herinandro manaraka ity ihany koa ny hetsika lehibe izay tanterahan'izy ireo ao amin'ny fiangonana Rema raha araka ny nambaran'ny apôstôly Mikael Daniel hatrany. Misaotra sy mankasitraka anao indray nanjoiny vaovao hatramin'ny farany tompoko lahy tompoko vavy tamin'ity anio ity mametraka ny veloma mandra-pitafay indray.